Ankafaliana indray tompolay sy tompoko vavy no isidihana ny tokantrano amin'ny izao takariva izao hasany avy hatrany ianao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany eo amin'ny lafiny ara-politika moa no isantarantsika ny vaovao hatrany mahakasika indrindra ny crise politique amin'izao fotoana izao sy ny tadiavam-baholana manodidina an'izay anisan'ny Noresahan'ny parlemantera Louis Michel atao anatin'ny kabary tamin'ny fivoriana fa 4 ny firenena mivondrona ao amin'ny Afrika Karaiba Pasifika na ACP sy ny vondrona eoropeana moa ny raharaha Madagasikara ary atao anatin'ny lahateny nataony dia Niantso ny SADC mba handray andraikitra izy. Niantso ny SADC mba handray ny andraiky ny parlemantera Louis Michel filoha mpiara-mitantana amin'ny fikambanana parlemanta ao anatin'ny vondron-tany Afrika Karaiba Pasifika na ny ACP sy ny vondrona eoropeana eo anatrehan'ny crise lavareny eto Madagasikara. Nandritra ny lahateny-mpanokafana ny fivoriana fa 4 n'ireo firenena mivondrona ao aminy tany Suriname Amerika Atsimo no nanambarany izany ny talatalasa teo araka ny fampitam-baovao maro-potitra. Tsy nisalasala ny parlemantera Louis Michel nangataka ny vondrona SADC mba handray ny fepetra rehetra eny fanatra amin'ny fanasaziana raha ilaina mba hahafahana mampiatra manontolo ny voarakitra ao amin'ireo anjininy rehetra ao amin'ny tondrozotra. Araka ny heviny dia tsy misy ny hika ialana amin'ny crise politique eto Madagasikara afa-tsy ny fifidianana malalaka azo antoka ary demokratika ekeny malagasy araka toavy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Tao anatin'ny lahateny dia nilaza ity parlemantera ao amin'ny ACP-UE ity fa anjara manandrify ny andraiky ny SADC ny miantoka ny tsy fitanilana amin'ny fitantanana ny tetezamita, miantoka ny fampiarana ny anjin'ny 20 ao amin'ny tondrozotra izay mamaritra ny fampodiana ireo mpitsompinenana politika rehetra ary miantoka ny tsy hisian'ny faniliana eo amin'ireo mpirotsaka hovidiana filoham-pirenena rehetra.